dia mbola faly miaraka amintsika indray ao anatin'izao fotoana foy izay fampahirezantsika ny tenin'Andriamanitra izao. Andeha hivavakantsika. Jehovah'Andriamanitra ray, misaotra anao izay satria mbola velona aina soamantsara na dia eo arany loza izay mamely ity izao tontolo izao ity, izay mampatahotra sy mampangovotra ary indrindra miaritra eto amin'ny firenena. Kanefa fantatray Andriamanitra fa Andriamanitra mpamindra fo ianao, Andriamanitra mihaino vavaka ianao ary tsy mijery izay mety ho faratsian'ny olona fa mamaly ny olona araka ny asany, kanefa mamindra fo amin'ny taranaka fara-mandimby. Matoa izay miantso anao Tompo, dia mbola manantena ny famonjena izay tianao ho tanterahana amin'ny olonao. Mafy ny zavatra andalovana ankehitriny, kanefa tsy hikivy izahay Tompo. Nankatahana aminao dia ny fanahinao masina no hiasa mandrakariva ty anatinay ity, mba haizanay mamantatra ny anton'izao zavatra rehetra izao, satria tsy ho fahafatesana akory fa mba hisehoany voninahitra ao ka atonga ny olonao ho tafaverina marina aminao. Ny fotoana foy izay rahanay eto Tompo, fanahinao masina no ka hiaraka aminay, mba melombelona indray fo mampananay nanan'ny fatokiana fa Andriamanitra mamonjy ianao. Dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Valy miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanany Tompo ho amintsika mandrakariva. Tsy sasatra ny mamerimberina manoloana ny toe-javatra izay misy amin'izao vanim-potoana izao, satria ady no atrehantsika, ady atrehan'izao tontolo izao mihitsy, ary mampivarahontsana nandre ny vaovao ny haino manjery, tsy ny zavatra mitranga eto toerana fotsiny fa na ny zavatra mitranga any ivelany aza, ny fiovoarany heriny ty valana retina izay mandringa ny olona maro ty, ka mahatonga ny fon'ny vahoaka hivalaketraka tanteraka, ary tsy fantatra tsony fa isaky mivoaka ny trano dia mieritreritra hoe inona indray ny zavatra hitranga, ary lasa mampiozongozona ny finoana mihitsy ny toe-javatra mitranga, satria araka ny fantatrantsika hoe tsy mifidy atsiny ny aretiny, fa na manan-karena na mahantra, na mivavaka na tsy mivavaka, na inona na inona toetra nanan'ny olona dia samy mitondra faisana avokoa ary mampatsiaro ny zavatra mitranga tany amin'ny tany Egipta tamin'ny vanim-potoana, rehefa hivoaka ny zanak'Israely ka nisy an'ireo Egiptiana izay nanamafiapoka, tsy manam-po ny fomba hitantanan'Andriamanitra ny zanak'Israely, tsy nino ny fisian'Andriamanitra, dia nidiny Jehovah nandringana ny matoa rehetra, ary tsy nisy ozy ny lazain'ny soratra masina hatrany izay tsy nandrenesana fidradradradrana sy nidira-pahoriana. Ary zany zavatra izany no mitranga ankehitriny eto amin'ny firenentsika, mampivarahontsana ny toe-javatra mitranga, ary eo indrindra no natonga antsika nanentana tsy vanim-potoana tena isin'ny fanakoritana ny intsony izao vanim-potoana izao, fa vanim-potoana tokony hampandeferina izay rehetra mety ho ampopo, fa tonga antsika hiaraka iray fo iray saina hitady ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Na inona ezaka ataon'ny olona, raha tsy miaraka amintsika Andriamanitra dia zava-baon'izany rehetrarehetra izany, kanefa ny toe-javatra mitranga dia misy antony avokoa, tsy tonga ho azy. Matetika moa maro ny olona tsy mino hoe aiza izay zavatra mitranga rehetrarehetra ve dia tena avy amin'Andriamanitra, raha ny tena marina ny zavatra ratsy sy avy amin'Andriamanitra, fa vokatry ny fiodinan'ny olona no mahatonga ny loza miatra eo amin'ny olona. Kanefa io Andriamanitra io, araka ny nambarantsika, tsy Andriamanitra manampy-tsofina izy, onena izy mijery ny zanak'olombelona, fa misy zavatra andrasan'Andriamanitra fotsiny amin'ny olona dia tsy fiverenana aminy, ary rehefa tena miverina aminy dia eo miditra ntsehatra Andriamanitra, mitondra zava-magaga ho an'ny olona mba ahafahana miala amin'ity loza ity. Ninona fahaizan'ny olona, ilaina ny fahaizana, ilaina ny ezaka izay atao, fa ilaina koa nefa mifikitra amin'Andriamanitra amin'izay atao rehetra, mba isiny ny valim-bavaka faingana
ary matoky sinina isika fa zao teo zavatra mitranga zao dia misy lalana soritan'andriamanitra dia aneo ny voninahiny amintsika andriamanitra amin'ny vanim-potoana zay mahatafaverina ny olona amin'andriamanitra. raha mijeritsika amin'ny tantara amin'ny nomero 420 mba hoentsika hanam-porofoana hoe ny zavatra mitranga amin'ny zanak'olombelona dia tsy tongatonga ho azy io, tsy hoe andriamanitra no mietraketraka. ohatra nomero 120 ny andiny faefatra ka hatramin'ny fasivy isotomantsika lesona sy andraisantsika fampahirezana fa io andriamanitra io a dia andriamanitra mamindra fo izy. inona ny toe-javatra mitranga teto ary niala tany atendrombohitra ora izy ozy ka nahazo ny lalina makany amin'ny ranomasina mena anodidina ny tany adoma dia kivy ny fanahin'ny olona no ny lalana ary ny tenina ny metsinan'andriamanitra sy mosisy ny olona ka nanao hoe nahoana ny nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta izay ho faty any anefitra fa tsy misy mofo na rano any ary mamonina minaina ny fanahinay itony mofomofo foana itony. Tsy manaiky ny lalana hitondran'andriamanitra azy ary tsy manaiky ny olom-boatendrin'andriamanitra. reto zanak'Israely reto zay isotomantsika lesona amin'izao vanim-potoana izao satria firenena mivavaka isika ary zay indrindra ny tokony hisaintsainantsika fa vokatra izay fimonomonona ny zanak'Israely zay tsy hoe andriamanitra ny mihetraketraka hoe nandeha mahitsy ny zanak'Israely dia nataony tranga ny losa fa vokatra ny fiodinany sy ny fimonomononany inona zavatra nitranga. ary Jehova ozy dia nampandeha ny mena rana afo teny amin'ny olona ka nanaikitra ny olona ireny dia nahafatesana be ny olona Israely. Maro tamin'ny olona Israely no kekery ny mena rana afo, maro tamin'ny olona Israely no ringana vokatra izay fimonomonona an'izay kanefa tsy ny Israely rehetra nefa no ny anjadiny zany zavatra zany fa nisy ny tratra. fa rehefa tena tonga le fahoriana, le aretina, le fandringanana tamin'izany vanim-potoana zany dia le toe-panahin'le olona zay isotomantsika lesona napetraka ny fimonomonona nampandeferina ny ampopo lasa nitaraina indray tamin'ny Mosesy dia nakeo amin'ny Mosesy ny olona ozy ka nanao hoe efa nanota izay efa nitenina nometsiny an' Jehova sy ianao nifony amin'i Jehova izay mba hanesorana ny menarana aminay dia nifona ho an'ny olona Mosesy. Zay ny zavatra nisy le fahoriana mianjady lasa miteraka fitodiana amin'Andriamanitra sy fifonana lasa nampandefitra mety ho ampopo rehetra fa aleo dia mitaraina amin'Andriamanitra ary eo no fanantenana ao atsika. Andriamanitra mora manenina ny amin'ny loza hitantsika tany amin'ny Joela 2:17 zany teny zany. aoka isika hiverina amin'i Jehova amin'ny fivadikanina sy ny fitomaniana sy ny fitarainana maty ary ny ranomaso ny fonareo ny tritriaro fa azany fitafianareo fa Andriamanitra dia Andriamanitra mamindra fo ary manenina ny amin'ny loza. Isotomantsika lesona hoe mafy ny zavatra ny anjady tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany fa rehefa mbiankoditra ny aretina dia nyray fo ny ray saina nampitambatra ny firaisan-kiny mba hitaraina tamin'ny Mosesy hoe nifony amin'Andriamanitra izay mba hanesorana zao aretina zao aminay. dia nanaiky Mosesy nifony izy ary rehefa mifony izy dia nisy ny lalana tsy hainsaina eritreretina nataon'Andriamanitra ny andeny fahavaloka hatramin'ny fasivy hoe dia hoy Jehova taminy manova menarana afo ka nitony amin'ny hazo lava azy izay rehetra voakaitra dia ho velona raha mijery izany. dia nanao menarana varahany Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava ary izay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahana ozy dia velona. mampiseho le fahagagana nataon'Andriamanitra hitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely manoloana fandriganana efa niatra taminy. fa ny zavatra hitantsika sy isotomantsika lesona teto dia zao niodina ny zanak'Israely. rehefa niodina ny zanak'Israely tonga ny aretina. rehefa tonga ny aretina nampandefitra ny ampopony ny zanak'Israely miverina tamin'i Jehova ary rehefa miverina tamin'i Jehova manenina ny amin'ny lozy Jehova dia izy no mitady ny vahaolana rehetra mba hitondra fanasitranana ho an'ny zanak'Israely. ary eo anatrehan'izany indrindra no andraisantsika nyity teny fampahirezanyity. Osea 5 Osea 5 Osea 5
ny andininy voalohany zao ny voasoratra ao ary antso no atao ary tsy akanavaka izy ty na inona na inona tompo mpivavahana misy atsika ninonenina fironana ananatsika ninonenina toerana misy atsika na manan-karena na mahanitra na manam-pahefana na olotsotra ninonenina mety ho fironana na ara-politika ananatsika tsy raharay avy eto de zao tsy akanavaka ty sengaviana izy ty raha tytsika ny firenetsika raha mba marary atsika ny zavatra mitranga amindreo rahalahtsika zay tena lazon'ny aretina mety tena hotahin'andriamanitra tsika mety tena tsy mbola tratran'izany tsika am'izao vanim-potoana zao fa zany akory tsy midika hoe alao ny marary hiado anazy any fa misy zavatra andrasan'andriamanitra amintsika zay velona mba hampandefitra ny ampotsika ka iraisantsika fo iraisantsika saina taka ny zanak'Israely tamin'ny vakitsika tany amin'ny nomeritiko faraky amin'ny roapolo tsy hoe zay nikakeriny menarana fotsiny no mitaraina tamin'i Jehova fa ny Israely rehetra azo antoka mihitsy fa nisy ny voakaikitra nisy tsy voakaikitra nisy ny narary nisy tsy narary fa reo rehetrarehetra reo de niaraka nitaraina mihitsy tamin'ny Mosesy ifony amin'Andriamanitra zay ary ny adiditsika zay ao anatin'ny hery sy nitajaka sy ao anatin'ny fahasalamana ankehitriny no mitaraina amin'Andriamanitra tsy mba mahatsiaro marary ve tsika manoloana ny avatsika zizoina aretina manoloana ny fianakaviana zay antalova-paorina ary tsy eto amintsika fotsiny fa manerina n'izao tontolo zao mba mahatsiaro mangotika ve ny fontsika eo anatrehan'izany ka tsy andeha hitaraina amin'Andriamanitra satria reo olona reo mety tratra izy kanefa mbola mananotanina atsika koa ny loza eo anatrehana zay rehetrarehetra ary tsisy fanafodiny afa-tsy ny fitarainana amin'Andriamanitra mba hampitsarana ny loza fa raha mbola io valana retina io de lasibatra daholo angetsika rehetrarehetra na de salama azy na izanaiza le atsika satria tsy hita maso ny fahavalo zay edivatsika ary eo indrindra ny tokony hampandeferana ny ampopo ampitsaharana ny fanakorontanana maro isan-karazany fa tokony tena hiditra ao anatin'ny fisaonana tanteraka mihitsy isika rehetrarehetra hitaraina amin'Andriamanitra de zao ny voasoratra atao amin'ny Osea toko fahenina andeha hiverina ho amin'i Jehova isika ozy fa izy no namiravira ary izy ihany no hasitrana atsika izy no namely ary izy ihany no hameny fieritsika rehefa tena dinihana ohatrany hoe avy amin'i Jehova le aretina fa raha ny tena marina tsy avy amin'i Jehova le izy fa vokatry ny fiodinana ny zanak'olombelona ka amin'ny vanim-potoana tsy mbola tonga saina ny olona de ny zavatra mitranga lasa nitarazoka foana le aretina fa amin'ny vanim-potoana tena tafaverina amin'Andriamanitra ny olona ary mampisaotra an'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana zao na mitondra fivavahana na mitondra fanjakana efa miray fo miray saina miaraka mitaraina amin'Andriamanitra mangataka ny olona rehetra alao mifona amin'Andriamanitra alao mangataka ny fiarovan'Andriamanitra alao mitondram-bavaka n'ireo mararitsika ireo fa ny zavatra tena ho tsapatsika de nyray mpimaso amin'ny fomba tsy takatra ny saina miditra antsehatra Andriamanitra ka ampitsahatra ny aretina tsy andringana atsika manakavy rehefa tena de mianange ny vaovao mitranga manerina n'izao tontolo zao hoe marina fa mafy ny zavatra miatra eto amin'ny firenetsika fa raha oarina ohatra fotsiny amin'ny zavatra mitranga any Inde amin'izao vanim-potoana zao tena mampatahotra sy mangovotra ary raha zany valana aretina mandringana olona amin'ny manetsiny any amin'izany firenekafo zany zany ny zavatra hitranga eto Madagasikara gamba de ringana eto avokoa malagasy rehetrarehetra manoloana zay toe-javatra zay ary zay nefa mbola mampiseho ny famotrampon'Andriamanitra amintsika hoe tena na eo ary ny loza zay miatra eo amin'ny firenetsika mbola Andriamanitra no mifeny firenetsika mbola tahin'Andriamanitra zao firenetsika zao fa saingy le toe-javatra mitranga de ho famperitreretana atsika mba hampandefitra ny ampopotsika iaraka hitolona mbavaka hiverina amin'Andriamanitra zay rehetra mety ho fifaноlalana atsahatra avokoa tanjona kendren'Andriamanitra nge de zao ny ampiray fo ampiray fitiavany ary tian'Andriamanitra mihitsy ho fidiny ty fireneny ty ohatra manerina n'izao tontolo zao satria naizanaiza tsy eto amin'ny firenetsika fotsiny fa raha tafita manerina n'izao tontolo zao zay fiverenana amin'i Jehova zay de zao mahazo tombotsoa amin'izany avokoa
ny olona rehetra ary mariny ty teny ity afatra fiangaviana andehra hiverina ao am' Jehovah isika ozy fa izy ange no mamiravira izy ihany no asitrana atsika izy no namely ary izy no ame miferitsika tsy sitrapon'Andriamanitra fa vokatry ny fiodina ny zanak'olombelona no mahatonga nyzany rehetrarehetra zany ary tsy misy mihitsy firenena afaka ilaza fa marina fa misy ao anatin'ny firenena anankiray misy miazona ny famarinana misy nefa de zao manamafiatoka mandrakarehefa ary avelan'Andriamanitra hitranga nytoejavatra takan'ireny mba hisaintsaina ny rehetra satria mandalo zao fiainana zao nininona filaza nininona ezaka atao mba hiadivana amin'ny valana retina io ny zavatra azo antoka fotsiny de zao antombotra ny fandravana ty zao tontolo zao ity kanefa mbola velonaintsika fa tian'Andriamanitra ho porofony ho amin'ny olona hoe afin'ny olona tena manoto an' Jehovah ary mino sy matoky mihitsy a fa ty firenena malagasy ty tian'Andriamanitra atao ohatra manerina n'izao tontolo zao amin'ny lafin-javatra rehetra fa tsisy azotsika atao afa-tsy ny firaisapo sy ny firaisatsainy fa nometanana mba hiverina amin'Andriamanitra manoloana ny zavatra kasaitsika atao sy tanterahantsika rehetra mba Andriamanitra niditrantsehatra ka hitondra fanafahana tanteraka mba hatanteraka ty teny ty hoe izy nge no mamiravira izy ihany no asitrany kanefa manoloana ny fiodinany ny olona dina ny zavatra ataon'Andriamanitra lasa ohatrany mipetraka nge Andriamanitra ohatrany misitaka Andriamanitra ohatrany mijery fotsiny Andriamanitra kanefa tsy zaka ny fon'Andriamanitra nefa mijery ny zanak'olombelona ao anatin'ny fahoriana fa safidipony ny zanak'olombelona manto miatra zao zavatra manjoatsika zao tsy tokony anamary tenitsika eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay tsy tokony anamary teny fa tokony hitodika amin'ny tenatsika andinika ny tenatsika ka ndray fanapaha-kevitra hoe hiverina marina ao amin'Andriamanitra eo amin'ny toko 5 andiny 5 eo de ohatrany mampieritreritra ny tenin'ny Jehovah zao no ambarany hoe andeha ody any amin'ny fitoerako ozy mandra-piaiky ny elony sy tediavany tavako rehefa azo pahoriana izy de hitady afatratra zany hoe tiatsika ve tena hiamafy ny fahoriana injady amintsika zay tsika vo hiverina amin'Andriamanitra ary io fandrasan'Andriamanitra fanapaha-kevitra mba hatonga ny olona hieritreritra mahatonga ny Jehovah hiteny an'izany hoe andeha ody any amin'ny fitoerako zany hoe tsy aniatsika amin'ny tanako mandra-patonga ny vanim-potoana ka miaiky ny elony ny olona ary zay fiekekeliko zay ny zavatra mitranga nge manoloana ny aretina na ny fahoriana mitranga amin'ny olona anankiray rehefa mbiakoditra ny aretina de zao tsisy zavatra saintsain'ny olona fa tsy ny fitediavam-panasitranana fa rehefa tsy miatra am'le olona le aretina de zao tsy misy mieritreritra n'izay le hoe hitady fanasitranana zany fa mitady zavatra hafa izy ary zay mbola mahatonga am'izao vanim-potoana zao hoe efa ady miatra manaina ange zao zavatra minjady amintsika zay de mbola tena fikotrehana korotana vetsy averoa zany rehetrarehetra zany malahelo Andriamanitra eo anatrehan'zany ary mampiafina ny tavan'Andriamanitra amintsika zany rehetrarehetra zany tsy alao ve mba mampandevitra kely fotsiny miray fo miray saina atsahatra daholo zay zavatra tsy mampitovy hevitra rehetrarehetra fa tokony iray fo iray saina hiverinao amin'Andriamanitra kanefa ny azo antoka rehefa tonga am'izay fiekekeliko zay tonga am'izay firaisapo sy firaisatsainy zay miravina daholo ny zavatra rehetra mety ny zavatra natonga disadisa rehetrarehetra mety hisy filaminany mahagaga ataon'Andriamanitra amitsika menakavy zany rehetrarehetra zany fa saingy mbola tsy tratry ny aretina de zao lasa tsy maharary atsika ny zavatra miatra amin'ny namatsika de mahatonga atsika mitady zavatra hafa fa tsy miaraka amin'ray fo ny ray saina inona ny atao edivana am'ty aretin'ity ary zay no mahatonga ny Jehovah hiteny eto hoe andeha aloha ody any amin'ny fitoerako mandra-piaiky ny elony sy tediavan'ny tavako rehefa azo pahoriana izy osy de hitady afatratra ary zay no mahatonga atsika hoe tena mampisaintsainy zany teny zany satria tsy mbola miatra am'rehetra loza fa mbola misy tohatra ny tahin'Andriamanitra io tsy azo anamarina tena hoe tsy nitahin'Andriamanitra ve le olona azony aretina ireny olona ndosy ny fahafatesany reny fa zasy ianao zay mbola tsy tratry ny aretina de olona tahin'Andriamanitra olona mandeha mahitsy fa ny zavatra mampatahotra nefa indraindray
le olona ao anatin'ny fahasalamana dia olona elan'andriamanitra nenina mihitsy dia mbola tsy tonga ny fahoriana dia tsy mbola tonga ny fahafatesana. Inona ny tokony atao? Aleo miverina amin'andriamanitra, kanefa dia mitaky firaisapo sy firaisan-tsaina ho amin'ny olona rehetra zany. Ary zay no natonga antsika teto hoe tena apetrao zay rehetra mety ho etikety. Nampahatsiaro an'ireny tantarany Jona reny rehefa nandositra tao anatin'ny sambony Tarsisy. Nandositra izy tonga ny loza, natory fotsiny Jona satria fantan'ny Andriamanitra izay mivavahany. Fa ireo olona tao anatin'ny sambo ireo samy nanana ny andriamanindreo. Ary teto mihitsy ohatran'ny hafahafa ny fanentanana zay natao tamin'ny fampahirizana farany hoe na inona aloha mety fironana sy fiheverantsika fa nipopovavahana. Zay virintsika fa Andriamanitra dia vanim-potoana mitovy ny ady. Tahaka ny zavatra nitranga teo amin'ny sambon'ny Tarsisy. Na inona fironana ara-pivavahana nananan'ireo olona rehetrarehetra ireo fahavalo tokana no edivana dia nitafiotra zay mety handrendrika ny sambo. Dia inona no nataon'izy ireo? Samy miantso n'Andriamanina ary le matoloha mihitsy no mibaiko tao anatin'ny sambo hoe samy miantso ny Andriamanina. Ary somary hafahafa ny teny nampitaina teto hoe rehefa tena hifototra ihany amin'ny zavatra tazomintsika dia zao samy mitaraina mitady famonjena amin'izay heverintsika fa Andriamanitra. Fa ny zavatra nitranga tao anatin'ny sambony Tarsisy nefa dia ny fiafarany dia zao nitodika tamin'i Jehova ihany ireo olona ireo ary nahafantatra fa ny Andriamanitra Jona ihany no hitondra famonjena. Fa ny zavatra tena tsara tao anatin'izay dia le firaisapon'ny olona samy mitaraina teo anatrehan'Andriamanitra. Ary zany keo ny zavatra tokony ataontsika amin'izao vanim-potoana zao raha tiantsika ny voaka ho mpandresy tsy amin'ny alalan'ny ezaka ataon'ny tena akana anao an'izao amin'ny alalan'ny korotana ny fifanomezantsiny sy ny zavatra maro isan-karazany vao maika hitombo eo aretin'io. Fa rehefa tena mampandefitra ny ampopoantsika isika, rasatsika eto amin'ny firenena malagasy mba hampandefitra ny ampopoantsika na ampopo-pivavahana na ampopo-politika, ajanona mihitsy zany rehetrarehetra zany ny fironana rehetrarehetra fa mibanjana ny Jehova. Tonga amin'le ary amin'ny nomera toko faraika amby roapolo raha mijery an'le mena rana varahana dia ho sitrana tamin'ny fantohany masony rehetra, na gravy ny aretina ny anjady taminy na tsotsotra na olona mbola tsy tratry ny aretina dia zao miaraka nitodika tany amin'le mena rana varahana zay tandindony Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana zany. Tsy misy afa-tsy mifidodehana ao amin'i Jesosy mandraisantsika famonjena. Ka eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny ohatran'ny mampalahelo le izy. Sitrako Jehova ngenondositra ny anafina ny tavany amin'ny olona andeha ody eny amin'ny fitoerako. Malahelo Jehova, ambara-piaiky ny elony sy tediavany ny tavako. Fa rehefa asom-pahoriana izy dia hitady fatratra rehefa mbio kototra ngereo olona io aretin'io. Tsisy zavatra azontsika atao fa tsy mitady fanafana aiza ny fanafody. Inona ny tokony atao? Azahoako mpamonjena. Fa ny zavatra mitranga nefa dia zao saingy tsy mby nikoditry ny olona sasany ny aretina dia tsy miray fo, tsy miray sainy, tsy mba marary ny olona. Ireo namantsika izay marary ireo firy no tena mitaraina amin'Andriamanitra hoe vonjeo tompo ny olonao, vonjeo mpiray firenena amiko, vonjeo ireo marary ireo, vonjeo ireo avako ireo. Efa mafy loatra ny zavatra mianjady satria ireo zavatra mety hitranga amin'ireo manodiditra ireo mety hitranga amiko ihany koa, mety hitranga aminao. Ka mby efa hiatra makoditra ve ny aretina zay tsika vao hiverina amin'Andriamanitra. Fa ny zavatra azo antoka nefa mibaiko omena dia zao andeha hiverina ho amin'i Jehova isika. Fa izy no mamiravira ary izy ihany no asitrana antsika, izy no mamely ary izy no ameny ferintsika matoky sy mino anefa. Na eo arany teo zavatra mitranga indrindra eto amin'ny firenentsika dia misy mihitsy ny olona izay tonga saina tanteraka mihitsy mampandefitra ny ampompony ary manao antso mba tonga ny firenena malagasy iray fo sy iray saina hivavaka amin'Andriamanitra. Ary misy tena nandray fanapa-kevitra mihitsy tena hivavaka ka na dia ao raha le ampo-diso tafahoatra mampandefitra an'izany rehetrarehetra zany fa mampitodika ny olona ho amin'Andriamanitra. Matoky sy mihina na ho ela na ho aingana ny zavatra hitranga dia zao tsy maintsy ho resitsika io aretina io ary amin'ny fomba tsy takatry ny saina
tsy manao tsinitsinina akory miezaka ataon'ny fanjakana fa mena dera izy indrindra reo mpitsabo maro isan-karazany zay manao viveriny ainy ny ainy mba ho famonjena ny piraitany razana aminy ary firy tamindreo ary no lavo lasa sorona mba ho famonjena ny afo zany ny tokony ifatohany say tsika rehetrarehetra kanefa dia zao apetrakitsika eo anatrehan'andriamanitra zany ezaka rehetrarehetra atao zany mba hamafimafy ny fiarovan'andriamanitra ao amintsika sy sandratan'ny voninahitr'andriamanitra eto amin'ny firenetsika fa io zavatra mitrango io rotaona angezay raha hoarina ny rotaona hoarina amin'ny fahavelomantsika zavatra ndray mpimaso ange zany ary zay no atokisana fa io fahoriana mianjady amintsika io marina fa tsy tsaratra ny loza fa tsy ndray mpimaso ihany keo ary amin'ny fomba tsy takitry ny saina no idiran'andriamanitra anjehatra amonjy amin'ity fireneny ity noho ny amin'ny olona zay tena mitaraina aminy misy vanimpotoana ange mandevitr'andriamanitra fa noho ny amin'ny olom-bofidy noho ny amin'ny olombitsy zay tena mitaraina aminy andro amanalina mamaly vavaka ihany andriamanitra kanefa rehefa mamaly vavaka andriamanitra dia mamaly vavaka ho an'ny rehetra izy fa misy lasa soronao Isaia 4:10 no amarana atsika zao teny fampahirezana zao sy mba tonga atsika tena ifitotra amin'ny teny fikasana avy amin'andriamanitra fa ty zavatra ty tsy maintsy ho tanterahan'andriamanitra amiko tanterahan'andriamanitra aminao io ho tanterahan'andriamanitra eto amin'ny firenena io zao mivolazan'i Jehova ny 9:7 ndray mpimasomonja ozy no nafozaka anao fa amin'indra fo lehibe kosa no ampitiko anao tamin'ny firehetany fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mpimasomonja fa mifamondrampo mandrakizay kosa no amindraky fo aminao tanterahan'andriamanitra io satria fantatr'andriamanitra fa misy olona tena tonga mifanolova tena tanteraka tena mitaraina aminy andro manalina eo anivon'ny fitondrany zany eo anivon'ny firenena ray manontolo eo anivon'ireo mpitsabo ny karakara marary reo eo anivon'ny marary ny fianakaviana ny ankohonana zay mampandefitra ny ampompony miady amin'io valana retin'io tsy misy afa-tsy ny fieterana amin'andriamanitra kanefa ndray mpimasomonja ozy no nafozaka anao io zavatra mitranga manerina n'izao tontolo zao io ange zavatra mitranga eto amin'ny firenena malagasy heritaona mahery kely zay no mpohiran'ny loza teto ndray mpimasomonja ke zay manoloana ny fiainany kanefa zay ndray mpimasomonja zay nafoizan'andriamanitra atsika zay tsy zaka mavesatra mbola izao ary ny zavatra miaritra eto amin'ny firenentsika fa tsy mitovy any amin'ny firenekafo inona ny toe zavatra mitranga efa tena kivy ny olona tsy hitan'zay lalakalehany lasa tena zay zavatra ataony rehetrarehetra dia atao ao anatin'ny tavatra amin'le ndray mpimaso nafoizan'andriamanitra atsika fotsiny kanefa andriamanitra nefa dia ny ambarany amin'indra fo lehibe kosa ozy no ampidiko anao fa ndray mpimason'andriamanitra maharazy tamin'ny firehetany fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao ndray mpimasomonja zay le andriamanitra nanafina ny tavany ndray mpimaso zay vokatry ny firehetany fahatezera satria niodina tamin'ny olona tsy zaka rere olona ndray mpimasomonja ary zay ny tokony hatonga sainantsika hoe ndray mpimason'andriamanitra ary mila tsy ho zaka dia tsy mbola hiverina amin'andriamanitra foana ve tsika tsy mbola hitaraina amin'andriamanitra foana fa alio mankatoko ny teny aty aminao sy atoko fahenina hoe andeha re hiverina ao amin'i Jehova isika fa izy no mamiravira izy ihany no asitrana atsika izy no namely ary izy no ame ny fieritsika matoky sy mihontsika fa mamaly vavaka eo andriamanitra io tsy jery zay mety mifadalaltsika fantany miaraka amin'io aretiny io nge ny zavatra trehan'ny fireneny ny zavatra ndrasany rehetra fa tokana ihany ny zavatra ndrasan'andriamanitra amintsika tsiraray avy ny atonga atsika hiaiky ny helokotsika rehefa miaiky ny elo misy ozy ka hitady ny tavany rehefa azo pahorina izy hitady hafatratra dia ny mandre ny antso isika zao ny fotoana mety rere olona aza vela hitatra ny fahatezeran'andriamanitra amintsika aza vela anafina ny tavany ela andriamanitra fa amin'ny zavatra ataontsika ihany ange no mahatonga an'andriamanitra manafina ny tavany nyray mpimasomonjy fa nyray mpimason'andriamanitra zay irehetany fahatezerany tsy zaka ny zanak'olombelona izany
dia jerevy ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao. Ny fitombon'ny olona tratra ny valanaretana, ny fitombon'ny olona zoiny ny fahafatesana, fa tsy afaka ilaza mihitsy tsika hoe rehefa mararina maty dia olona tsy natoky an'Andriamanitra, fa misy amin'izy ireny tena sorona ho fampieritrretana zay velona, ary tokony mahay mandray lesontsika ao anatin'izany. Misaotra an'Andriamanitra hoe soa ihany Andriamanitra fa nisy ny fahoriana mba ianarako ny didinao, kanefa dia mamondra fo ho amin'ireny olona ireny mba tsy hoisan'izay ho very reny fa hoisan'izay andova ny fahatsakany lanitra. Dia tahaka an'i Jesosy Kristy koa tonga teto amin'ity zao tontolo zao ity zay ngely fijerevana an'le mianarana varahana ny antona tamin'ny azo lavy, mijery ny sorona nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana, fa raha tsy nanaiky hitondra ny otantsika teo izy, ny aretintsika teo, ny jaly teo, zany hoe mipetraka teo amin'ny toerantsika Jesosy tamin'ny vanim-potoana io mba handraisantsika amin'ny famonjena, dia toraka izany keo ireo lavon'ny aretin'ireo lasa sorona ho atsika ireo, ny fahafatesan'ireo, ny aretina minjady amin'ireo lasa fahasalamana ho atsika, mba heritreretintsika hoe ao anatin'ny fahasalamantsika inona ny tokony atao, andeha hiakeloko, andeha hiverina amin'i Jehova, ndrao dia hiatra amintsika ny fahoriana ka tsy nampitoana intsontsika amin'izay vanim-potoana izay hiverenana amin'Andriamanitra. Fa ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny zanak'olombelona raha tena nifahatezerin'Andriamanitra nke ny tanterahany, tsy zaka fa ndray mpimaso ozy Jehova no nafoizako anao tamin'ny firehetan'ny fahatezerako, nanafianako ny tavako taminao, ndray mpimaso monja fa zao mandrakizay ny famondram-poko aminao, ary matoky an'izanytsika fa io Andriamanitra io dia mijery, io Andriamanitra io dia mitsinjo, io Andriamanitra io dia malahelo ny toe-javatra mitranga, fa saingy ny zanak'olombelona ny mahafiatoka. Kanefa raha mahay misintona lesona ao anatin'ny afatr'Andriamanitra dia manao tahaka ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany, izay niodina tamin'i Jehovah sy tamin'i Mosesy, izany hoe nandan'Andriamanitra sy ny olom-boafidin'Andriamanitra ngeny natonga fandringanany. Inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika mba hanaja n'Andriamanitra n'Andriamanitra sy ny olom-boafidiny rehetra na misehatra ara-nofo na misehatra ara-panahy, mba hiaraka hitodika amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra ny tompony zavatra rehetra, Andriamanitra ny tompony fanasitrana, Andriamanitra ny tompony vahaolana rehetra, mba ho ndray ny mpimaso monja ihany keo dia ho tonga izay fanavotan'Andriamanitra antsika izay amin'ny fomba mahagaga tsy takatra ny saina, fa tsy misy zavatra azo atao na iodika viany olona na iodika avana, ny marina eo anatrehan'Andriamanitra dia tsotra ihany miverina amintsika. Dia hitantsika ny fahagagana ataon'Andriamanitra amin'ny fampitsahara ny loza tsy hatra eto amin'ny firenentsika, raha izay no ataontsika rehetra eto amin'ny firenena, isan'ny firenena sangany indrindra zao firenena zao, ho fitaratra manerina n'izao tontolo izao, tsy ho fitaratra fotsiny eo amin'ny fiainana ara-nofo, fa hatonga n'izao tontolo izao hatahotra ny Andriamanitra izay hivavahany malagasy izay tsy iza fa Jehovah Andriamanitra. Voninahitra an'Andriamanitra rery any eo ndeha hivavakantsika. Jehovah Andriamanitra ray dia misaotra ny amin'ny teny fampahirezana nomenao, satria tsy ho mandrakizay tokoa ny fandringana, fa aminao ndray mpimaso monja mba tonga ny olonao hiaky ny elony, hitady ny tavanao mba tonga anao ampitsahatra ny loza izay miatra ankehitriny, mifona aminao tompo ny amin'ny fahadisoana rehetra, ary tsy takina fihinanao zavatra mitranga eto amin'ny firenena, mampalahelo ndrem-panahy sy nytoem-ponay mifona aminay tanteraka aminao zany, raisa jerevanao arak'izany faratsinay izany zay, fa jereva araka ny habe ny famondram-ponao, ampelantananao nametrahana tompona andraikitra rehetra izay miady mafy mitady ny vahaolana, mba hiarovana ny malagasy tsy horingana ao anatin'ny aretina hatramin'ny filoha tantan'izao firenena izao, niezaka rehetra izay tanterahany mibany herin'ny fanahy no masina izy tompo, mba fa manatanteraka ny adidy sy ny andraikiny sy afa mitarika ireo manam-pahefana rehetra izay tarihany, ary ao anatin'ny fiarovanao tanteraka sy ny fatahorana anao ireo mpitsabo rehetra entinay ambavaka eo anatrehanao tompo,
misy olona izay vitan'izy ireo manoloana famoizan'ny aina ny fitsinjovana piraitan-drazana tondram-bavaka ny marary rehetra mamindra fo tompo aoka hitsahatra ny fahatezeranao aoka hiaina ny voan'ny aretina aoka hiaina ny olona maty ary ho anay kosa mbola anatin'ny fahasalamana mba hoeniko ny fiarovanao tompo ka voatafaverina marina aminao mba tsisy tratra ny aretina atoko sy mino fa ny teninao dia mahefa ny zavatra rehetra dia mindrandra ny famonjena avy aminao tompo amin'ny indra fo lehibe mangatahany aminao mba hiverenanao aminay dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy. Amen. Anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana izay fentanany tompo ho amintsika mandraka.